Maro ny vehivavy rehefa avy miteraka dia tratran'ilay aretin-damosina ao amin'ny taolana ao. Manaikitra ny lamosina, vao manao zavatra mafimafy dia marary io lamosina io. Mety aretina lovan'ny vehivavy rehetra izany, tsy maninona mihitsy fa misy ny azo atao raha sendra n'ity tranga iray ity. Ato anatin'ny bien-être no iresahantsika izay. Raha marary lamosina ianao avy niteraka, ny ataonao voalohany mieza manao irony intsony hoe gymnastique au sol irony. Mety daholo rehefa mampiasa lamosina tsy mafy be. Faharoa manarakarak'izay, tsy mety intsony ho anao marary lamosina avy niteraka ny mibata zavatra mavesatra amin'ny tanana anankiroa. Raha mila mitondra zavatra mavesatra ianao dia ataovy eo anoloana ary batao eo amin'ny tratranao. Fahatelo, mieza misotro rano betsaka izay sy tratra indrindra satria dia mampikoriana tsara andra io, mampalefaka ny ozatra ao amin'ny lamosinao ihany koa. Fahaefatra manaraka dia raha manana fahafahana dia tsara ny mihoatra indray mandeha isam-bolana mba ahafahana mikitika ilay teboka ao amin'ny lamosinao. Fahadimy manarakarak'izay, tsy adinoina velively ny fanatanjahantena majinijinika izay tratra mba ahafahanao mikarakara ny ao amin'ny lamosinao ao. Dia izaho ary karakarao ny lamosina, karakarao ny vatana satria dia io ihany koa no mampijoro antsika satria ny kibo tsy mba lamosina.